ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miaravatsika avako malalatra ity alarobia fa 9 ny volana martsa ity. Ny voalahatra mofinainantsika iny avako malala dia ny betera faharoa. Betera faharoa toko faharoa andiny faefatra ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo. Betera faharoa toko faharoa andiny faefatra ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota fa noroahiny ho any amin'ny elo ka natolony ho an-davaka maizina mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana. Ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy fa namonjy ny Noa mpitoro ny fahamarinana sy ireo fito fony nahatonga ny safodrano tamin'ny ratsy fanahy teo amin'izao tontolo izao. Ary raha nataony nanjary lavenina ny tanàna Sodoma sy Gomora ka noeloiny oravana ary nataony fananahana ho an'izay ratsy fanahy taoriana. Fa lota marina izay ory te ory no ny fijejojon'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka. Fa izany lehilahy marina izany raha nitoetra teo aminy dia nahory loatra ny fanahiny marina isan'andro no nahitany sy ireo nandrenesany fandikan'ireo ny lalàna. Dia fantatry ny tompo izay amonjena ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny hitehirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Indrindra fa izay mandeha araky ny fitarehan'ny nofo ilazava mahaloto ka manamavo ny manana ny fahalebiazana. Ireo dia olona sasa mitompy teny tsy fantatra sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Fa ny anjely aza izay mihoatra amin'ny tanjaka sy ny hery tsy mitondra fiampangana hitenenan-dratsy azy eo anatrehan'ny tompo. Fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany tahaka ny biby tsy manan-tsaina fa zava-manan'aina fotsiny ihany izay teraka ho sambotra sy ho famono dia ringana tokoa amin'ny fahalotony ary hiarany ratsy fanahy ho valin'ny faharatsiana izy. Ataony ho zavatra mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi ka be pentipentina sy tsiny izy sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasampifankatiavana. Raha miara-minana aminy ianareo manana maso feno fijangajangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy ary mampahazatra ny fony amin'ny hafatatry ny fitiavany harena dia zanaky ny fanozonana izy. Efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy ka nivilana araka ny lalan'ny Balama zanaky Beora izay tia mitambiny tsy fahamarinana nefa voanatra izy noho ny fahotany ny biriky mona dia nanofen'olona ka nisakana ny adalan'ilay mpaminany. Ray maso no manamasinana fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Toy ny kanota izany tenin'ny Petera zany afaka malala. Kanota izay manaitra ny kristiana sy ny fiangonana tamin'ny androny mba tsy ho variana amin'ny fikorinan'ny fotoana sy ny fahalotony izao tontolo izao. Na variana manaraka ny fanaony sanatria na koa minimikipy ka mihevitra fiainana manokana fa tsy miaina ny fitoriana ny filazantsara mba hampifolo fiarahamonina dia eto Petera dia manaitra ny fiangonana amin'izany toe-panahy matory zany driavako. Ary dia Petera moa nisokatra kokoa amin'ny fiangonana maneran-tany ny afatrany. Zay mahatonga ny hoe pistily katolika ny pistily ny Petera misokatra ho an'ny rehetra, ho an'ny mpino rehetra, ho an'ny fiangonana rehetra maneran-tany. Ary dia misy afatra vitsivitsy izay tandrify antsika riavako amin'izao vanim-potoana izao ity mofinaina voalahatra antsika amin'ny Petera faharoa toko faharoa andiny faefatra ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo ity. Ilay afatra voalohany dia izao mikasika ny fahalovana. Ny kristianina na Andriamanitra manoloana ny fahalovana. Mitanisa karazam-pahalovana telo eto Petera. Ny fahalovana voalohany dia momba n'ireo anjely niodina
tamin'andriamanitra ny komo tamin'andriamanitra ka dia navarin'andriamanitra tany amin'ny elo. Ny fahalovana faharoa dia ny nitranga tamin'ny andro Noa, ary ny fahalovana fahatelo dia tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora izay zary lesona ho antsika ankehitriny hoy ny filazan'ny Petera azy. Andriamanitra sy ny fahalovana de tsotra be ny mamaliny nazavan'ny Petera azy. Andriamanitra tsy mahazaka ny fahalovana. Andriamanitra tsy mamindra fo amin'ny fahalovana. Raha mamaky ny andininy fahaefatra io tsika de izy manao hoe tsy namindran'Andriamanitra fo, zay ara-baky teny mihitsy io, fa hoe tsy navelan'Andriamanitra. Zany hoe tsy namindran'Andriamanitra fo tamin'ireo anjely niodina tamin'ny Andriamanitra. Rehefa miteny hoe fahalovana le avako malala miteny grika poneros, ny teny hoe poneros na fahalovana dia milaza zavatra ratsy, latsapaka, tena ratsy, ary ratsy tsy mety mihatsara itsony, fa ratsy miharatsy hatrany, zay ny hoe fahalovana. Tsy hoe ratsy mbola misy zavatra azo atenaina, tsy hoe ratsy mbola misy zavatra azo amboarina, fa ratsy tena efa na inona dia tsy azo atao na inona tsony izy. Ny mety dia ny fanesorana azy, ny mety dia ny fanalana azy, ny mety dia ny fandoroana azy sy ny fanapotehana azy mba tsy hanimba ny hafa. Dia samy hafa amin'ilay hoe ratsy mety ho mahazatra angamba, tsika miteny foana hoe ratsy moa, fa misaotra masina de misy ny ataony hoe fahalovana. Hafa lay hoe voaloboka tsy mamoa de tapahana le izy de esorina lay ratsy an'izay tsy mamoa, iny lay ratsy, fa le sapam-boaloboka eo ihany. Fa lay fahalovana tena hoe tsisy ninina azo atao aminy tsony de alana manontolo izy, alana hatramin'ny fakana izy mba tsy hanimba ny tany na hanimba ny mpiarabelona. Ary dia izay le tenenin'ny Petera hoe tsy mamindra fo amin'ny fahalovan'Andriamanitra. Zay natonga an'Andriamanitra nanipy na nanary na nanaisotra na namarina mihitsy ho any amin'ny elo ireo anjely zay niodina tamin'ny satria tsisy ninina azo atao amin'izy ireo itsony. Tsisy ninina azo atao amin'ny itsony, tsisy fomba hamerenana amin'ny itsony satria efa ao anatiny lay fahalovana. Tamin'ny tantaran'i Noa dia tahak'izay ihany koa. Tsy hoe tsy mamindra fo Andriamanitra, tsia tena mamindra fo Andriamanitra, fa efa tena ao anatin'ilay fahalovana tamin'ny andron'ny Noa. De izao mba amonjena ny tany zay rehetra teo aminy de nisoron'Andriamanitra ny ratsy rehetra, satria ireo ratsy ireo de efa fantany fa tsy hiatsara itsony, fa hiaratsy ary hiaratsy hatrany. Dia naringan'Andriamanitra lay fahalovana. Tao anatin'izany ny olombelona zay nitoeran'ilay fahalovana. Sodoma sy Gomora dia tahak'izany koa, fahalovana. Mahatsiravina ny fitantaran'ny bokin'ny Genesisy azy. Raha mamaky tsara any anelanelan'ny andininy ianao de hitanao fa na ny anjely aza ilay tonga tao amin'ny iteny tamin'ny namangy an'ny Lota dia noetraketrahiny reto ponina tao Sodoma sy Gomora ary saika ho sanatria anaovana zao fomba tsy mendrika isan-karazany zay vetavetavetana na menatra indrindra hitatsika tantaraina mandrakaty ny androany. Ary dia fahalovana zay nampiorokoditra. Ary tenenin'ny Petera ito hoe fahalovana mbola mitranga toandro be nanahary aza. Dia zany rehetra zany natonga n'Andriamanitra nanaisotra ilay fahalovana. Saingy na amin'ny tantaran'ny Noa na amin'ny tantaran'ny Gomora de Sodoma sy Gomora de navotan'Andriamanitra kosa ny tsara. Afaka malala Andriamanitra tsy mahazaka ny fahalovana. Ary raha ohatra ka manonkotra ny fahalovan'Andriamanitra dia satria tsy tian'Andriamanitra ny hitarany zany ka hanimbany zany ny asan'Andriamanitra sy ny tany sy ny mpiarabelona rehetra. Tokony ho tahaka satria afaka malala fa Andriamanitra ihany mahafantatra ny hoe atretsy ny atao hoe fahalovana. Zany hoe Andriamanitra ny mahafantatra hoe etsy no atao mba ahatonga lay fahalovana ho afaka. Raha ohatra ka rano, Andriamanitra no nisafidy ny safodrano,
Andriamanitra no safidy ny afisolo faravany an-danitra hanimba reo fahalovana hanokotra reo fahalovana. Andriamanitra ihany mahafantatra ny fomba hanesorany ny fahalovana, tsy tsika olombelona mihitsy. Izy ihany koa no mandinika ny fon'ny olona araka ny tenin'ny soatra masina hoe Andriamanitra nke mandinika ny fon'ny olona, Andriamanitra mandinika ny zavaboary, Andriamanitra mitondro zao rehetra amin'ny fahendreny. De fantatr'Andriamanitra ny fahalovana tokony ho alana, ny fomba analana ny fahalovana. Andriamanitra tsy atoro voanjo adina raha zay lazana fa fitentsika malagasy. Fantatr'Andriamanitra hoe zao ity sehatra ity tena sehatra feno fahalovana, ity fiarahamonina feno fahalovana, ireto tontolo iainana reto mpiarabely reto fiarahamonina reto feno fahalovana. Sanatria engany tsy hisy zany. Fa raha mahita zany Andriamanitra de zao tsy maintsy hanonkotra zany izy. Ny antony de zao mba tsy hanimba le fiarahamonina saingy zao Andriamanitra ihany mahafantatra an'izany. Andriamanitra ihany mahafantatra hoe ity fiarahamonina ity tahaka ny nandanjany ny asan'ny Noa, ny olona mpiarabelona tamin'ny Noa, nandanjany ny asan'ny olona mpiarabelona tamin'ny Abrahama ambany Lota, ny hoe iteto kosa dia tsy maintsy esorina mba tsy hanimba. Tsy tokony ho mampanampino zany ry afako malala. Raha ohatra ka miteny hoe tsy manaiky ny fahalovan'Andriamanitra, de ho an'ny mpino tsy tokony mampiroro ny mpino zany. Hoe na mampatahotra ny mpino zany, tsy tokony mampatahotra ny mpino ny fandrenesana an'izany, fa tokony vao mainka aza manome fanantenana ny mpino. Ny antony de zao, ny marina dia tsy miararingan'Andriamanitra mihitsy amin'ny fahalovana. Fantatr'Andriamanitra ihany ny marina sy ny tsara, na de eo aza ny fahalovana manenika lay fiarahamonina. De zay no ampahirezan'ny Petera ny fiangonana eto manao hoe mahaiza mandeha amin'ny fahamasinana, mahaiza manava tena amin'ny fahamasinana, fa aza mitakosona amin'ny fahalovana zao tontolo zao. Fa ho avan'Andriamanitra ny azy ao anatin'ny fahalovana zao tontolo zao rehefa anasotra nanongotra ny fahalovan'Andriamanitra de tsy miara-ongotana amin'ny fahalovana akory ny mino. Noho zany de manana fanantenana isika ry havako malala fa na inona hamafy ny fizahn-toetra hoy ny filazan'ny Petera eto, na inona mety ho karazam-paharavana na karazana fitsarana ataon'Andriamanitra amin'ny fahalovana, de zao ny mpino dia ahitan'Andriamanitra fomba anafahana sy amonjena azy. Mazava ny teny ao amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 9:10. Hoy izy amin'ny 9:10, fantatry ny tompo izay amonjen'ny tsara fanahy amin'ny fankapanahy sy tehirizany ny tsy marina amin'ny fijaliana. Fantatry ny tompo ny arovana amonjeny ny tsara fanahy ao anatin'ny fanovanana, ao anatin'ny fandravana ny fahalovana sy ny asan'ny dravako. Fa ny faharoa zay ampianarin'ny Petera atsika eto ry havako malala, de Andriamanitra sy ny filibana. Eo indray dia manomboka amin'ny 9:10 sy ny 12 dia mitodika amin'ny fiarahamonina indray Petera. Zany hoe nataon'ny Petera lay fivoaran'lay fahalovana nanomboka tany amin'ny anjely niodina tamin'Andriamanitra, de efa mafiky tamin'ny Noa, de aveo aty amin'ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora, de amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Dia amin'ny vanim-potoana ankehitriny niendrik'isehoan'lay izy indray, hoy Petera niendrik'isehoany ty fahalovana de zao karazam-pilibana manjaka eto amin'izao tontolo zao. Ary karazam-pilibana zay mety ho mamitaka mihitsy na de mpino aza, de mety ho latsaka ao anatin'izany filibana atoandro be na nahazo zany. Zany hoe fahalovana efa tsy miafina tsony eto ambonin'ny tany, fahalovana hita miariary, ary ndraindray fahalovana zay mety mamandrika tahaka na de ny fiangonana aza na de ny kristianina aza mety ho tratran'izany. Naka ohatra momba ny Balama izy, Balama fantatsika tsara, lay ny karamaina mba hanozona ny zanak'Israely, ny karamaina no ny fitiavam-bola
mba hanozina hiteny ratsy ny mpanompon'andriamanitra, hiteny ratsy ny fiangonan'andriamanitra noho ny fitiavam-bola, noho ny filibana, noho ny fitiavana ny ny filazany petereto de tsy nampaninina azy ny nandoto ny tenany noho ny fitiavam-bola, noho ny fitiavana voninahitra dia nanda ny mampaminany azy zay nazy io lazana azy ka ny tenenany petera ny teny manao hoe na dia ny apondra azy de nataon'andriamanitra ny teny mba hampamenatra ity ny soratena ho mpaminany. Rehavako malala hotsika manao hoe toy ny kanota mavesatra ny afatry petereto manaitra ny fiangonana handinika ny fitondrantenany manoloana ny andron'ny firoborobon'ny filibana eto ambonin'ny tany, ny mondialisation. Ny mondialisation tsy hoe ratsy akory mazava ho azy be tahaky ny zavatra tra nataon'olombelona, misy ny lafy tsara, misy ny lafy ratsa, fa tomorona makany amin'ny lafy ratsy ny bebe kokoa ny fiarahamonina. Lasa filibana tafahoatrany eto ambonin'ny tany ary io ny mamarina ny tenin'lay ny tenin'ny papa François ndray maka manao hoe ny fiangonana de tokony ho sakaizany mahantra, ny fiangonana de tokony ho mpiandany amin'ny mahantra sy ny fahantrana, fa mety ho azo ny fakapanan'ny filibana koa ny mpino riavako malala raha tsy miambina izy. Ary de varina amin'ity filibana vetivety miserana ty io ny filazany petera samidiny fatelo ambiny folo ataony ho zava mahafinaritra ny velona vetivety amin'ity fity. Heveriny fa zavatra heverina fa zavatra heveriny ny olona heveriny zao tontolo zao fa mahafinaritra lay filibana vetivety nefa mandalo ihany zany io petera. Ravako malala aokary ny fiangonana sy ny mpino atsiaro fa ny fiainana de fandalovana de lanina ao amin'inona ary ny fiainanao ety ambany masoandro, lanina amin'ny filibana vetivety ve, lanina amina tenen'ny petera eto hafahafa be ny tenena amin'ny petera azy fanasam-pifankatiavana zao tontolo zao saingy fanasam-pifankatiavana maloto zany hoe toy ny hoe fifankatiavana nefa fankatiavana ame afara amina fialana amin'Andriamanitra, fifankatiavana santoka mahatonga ny olona miala amin'Andriamanitra, fifankatiavana miaro filibana, fifankatiavana miaro fitondratena tsy mendrika. Zay mahatonga ny petera eto manaitra ny mpino riavako malala hitandrina am'izao andro farany zao, am'izao andro efa miakaiky ny fiaviany ny tompo zao ka tsy hanajany zao tontolo zao ny masina, tsy hanajany ny manana ny voninahitra, tsy hanajany ny fiangonana koa aza. Riavako malala engane isika mpino atsiaro ny famankin'ny tompo atsika fa isika de isan'ireo sisa tahaka andry Noa, tahaka andry Lota tokony ory ao anatin'ny fahotany zao tontolo zao, tokony ory ao anatin'ny filibany zao tontolo zao miala amin'Andriamanitra. De inona ny tokony toetra atsika? Tokony mahatoky tsika riavako malala. Na inona mety hitanao amin'ny faharavan-javatra etsero, na mety ho karaza ny tenin'Andriamanitra renao hoe ho avy Andriamanitra hitsara zao rehetra zao de mahatoky ny tenin'ny tompo manao hoe indro raha momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Isika riavako malala, inona ny mampiazakazaka atsika? Ny fitoriana ny filazantsara. Inona ny antanitsika ny fotoanatsika? Ny fizarantsika fitiavana sy fifalian'ny filazantsara ampiarabelona amitsika. Ny fanapitsika ireo zay olona hitatsika fa voatosika, vohitsakitsaka maizy azy, ireo any anjorom-bala, ireo mitondra enta mavesatra amin'ireny tokony ho andanitsika ny fotoanatsika riavako malala. Zany akory tsy milaza hoe tsy afaka hifaly amin'ity zao tontolo zao, hoe tsy hanana fizara fifalinana, tsy hanana zara fitahina, zany omen'ny tompo atsika riavako malala. Izany tsy diso anjara am'izany itsika, kado fotsiny zany, omen'ny tompo atsika izany. Fa zao riavako malala, ny antom-pisitsika tsy ho an'ny tenatsika, fa ny antom-pisitsika ho an'Andriamanitra, sy ho an'ny mpiarabelona amitsika. Alao hoe riavako malala, mandalo ny fiainana. Aza lanina amin'ny filibana mielina vetivety ka andraisana petipetina hoy petera, andraisana petipetina eto amin'ity zao tontolo zao ty.
fa ilay rany Jesosy Kristy tompo zay efa nanadio atsika no ahafahantsika mijoro vavolombelona ny fitiavana amana ny fitiavana an'Andriamanitra mijoro ariavako malala ary matoky fa manana an'Andriamanitra ianao ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay noho ny famelan-keloka natolotra ao anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Ety amin'izao tontolo zao zahay mba hita karazam-pahoriana isan-karazany araka ny teninao. Aty amin'izao tontolo zao dia ahitanareo fahoriana. Aty amin'izao tontolo zao zay dia mahita karazam-pahalovana sy faharatsiana isan-karazany. Hitanay zany, miavaka amin'izany zahay satria ny fanahinao aty anatinay. Matoa tsapanay zany tompo dia satria tsy zanak'izao tontolo zao zahay. Matoa hitanay ny fahalotonyzao tontolo zao. Matoa hitanay ny faharatsian'izao tontolo zao dia satria zanaky ny fahasoavanao zahay ary miavaka amin'izao tontolo zao na eto anivon'izao tontolo zao aza dia tao amin'izay tompo anam-paharetana anana fanantenana fa amin'ny fotoan'andro no hitsinjahanay raha tsy reraka izahay. Tao amin'izay azoto amin'ny fizarana ny teninao, ny filazantsaranao, hafanafo amin'ny asanao. Tao amin'izay tompo andeha amin'ny fahamasinanao mandrakariva amin'izao karemy zao. Tao amin'ny andiny tena anararoatra ny fotoana izay hibebahanay, hitoriana ny fahatsaranao. Tao amin'izay ho tia namana, tao amin'izay ho tia tanindrazana, tao amin'izay ho tia fahamarinana amin'ny fiainanay. Dia mivavaka izay ho an'ny tanindrazanay. Vangio tompo ny tanindrazanay. Meteza mindra fo amin'ny tanindrazana ianao. Meteza amela heloka. Meteza mangy ny fiangonanao amin'izao karemy zao. Hitaomanao azy ho velona ao aminao Andriamanitra. Hizara ny filazantsaranao Jesosy. Tahio ny tokantrano tsirairay avy Jesosy. Tahio ny zanakay, tahio ny firenenay ary tahio ny asan'ny tananay. Ho fanomezam-boninahitra ny ananao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anankina ny fiainanay manontolo. Amen.